Fiara-miasa amin'ny firenena avy any ivelany amin'ny lafiny ara-kolotsaina kosa natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany ary teny amin'ny masoivoho rosianina teny Ivandry ireo boky sy ordinatera ho fanampiana ny mpianatra sy ireo liana amin'ny fanabezam-boho ny teny rosianina sy ny kolotsaina rosianina. Sidonira haingo malala mitondra ny andinjiny naka ny sary mamy Samuely. Aknov Russie moi ruski drug santionana amin'ny boky natolotra ny firenena rosianina ho an'ny fitoerana ho an'ny teny rosianina na ny roskimir izay apetraka eny amin'ny anjerimanontolo eny Akatso ireo. Ankoatra ny boky eninjato isa dia nisy ihany koa ny solosaina roa fanampiny natolotra. Anampiana ny mpianatra amin'ny fanabeazana voho ny teny rosianina sy ho fampalalana ny kolotsaina rosianina izy ireto. Manana ny toerana ny teny rosianina manoloana amin'ny fianarana ny teny vahiny hafa eto Madagasikara. Efa mampolo taona maro ny ampianarana ny teny rosianina teny amin'ny faculté des lettres et sciences humaines teny Akatso. Efa 4 arivo maheratra amin'izao manampahaizana malagasy nivoaka tamin'ny université tany Russie. Ny boky zany raha ohatra ka hoe atao zany le tantara fohy dia efa nanomboka tamin'ny 7 nisy hoe année internationale de la langue russe. Dia natao zay fanamarian'izay atao amin'ny faculté des lettres et sciences humaines teto amin'ny université n'Antananarivo. Dia tamin'izay zany zay nanomboka nangataka satria président Poutine efa nanao an'ity le hoe fond roskimir efa ohatra izy adika amin'ny teny malalaka dia hoe le monde russe. Dia io zany natao hanampiana ny tany sy ny fikambanana eran'izao tontolo izao izay miezaka mba hanaparitaka sy hanatsara ny fianarana ny teny rosianina sy fahafantarana ny zany atao hoe fédération de Russie. Dia 4 taona teoriana zany zay 7 taona teoriana dia nahazo io satria le mpangataka zavatra izao be dehibe zany le mila zavatra izao. Madagasikara zany atao anatin'ny région Afrique de l'Est dia misy olona koa izay tsy azo adinoana tolomboko eto ny anarany hoe monsieur Evgeny Kalashnikov. Io zany anisan'ny nanampy be anay mba azahoana koa andreo dia tsy adino koa ny ambassade izay mifanipetra amin'izay ny ambassadeur mifanipetra amin'izay sy ireo olona miara-miasa aminy dia miezaka ireo rehetrarehetra ireo zany nazahoanay andreo izay ao amin'ny faculté des lettres et sciences humaines zany ireo mipetraka anokatra izay atao hoe centre roskimir. Dia ianaran'io ao zany no azon'ny olona aty ivelany ihany koa jerena ireo boky ireo raha ohatra ka misy ilaina mba ohatrany hoe ampitomboana ny fahaizana mampahalala azy momba ny teny rosianina sy ny tantarany Russie. Eo amin'ny lafiny politika raha nanontaniana ny ambassador'ny Russie Andriamato Stanislav Akhmedov dia nanambara fa tafaverinao anatin'ny rafitra manaraka ny lalam-pandroana ny Madagasikara tao aorian'ny hitsangana ny gouvernement tan'Andriamato Kolo Roger. Itoy arak'izany ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena roa tonta. Olo manan-kaja maro ny tonga nanotrana izao lanonana teny masoivoho rosianina teny Ivandry izao.